ahoana marina ity gouvernemanta fanabadona vahoaka ity. Saminy andry izay endrika vaovao ny gouvernemanta faefatra amin'izao fitondrana rajoelina izao ny vahoaka malagasy. Dimy nolazaina fa olom-baovao ary iray amin'ireo aza efa ministra tamin'ny tetezamita naverina isana andraikitra notazomina tamin'izany. Ny tonta ihany no avadibadika ka misy ny tsy mamokatra tany amin'ny toerana hafa dia nalefa any amin'ny andraikitra hafa indray fa tsy sano esorina. Saika ireo ministra tsy dia atahorana loatra amin'ny ara-politika no nalana raha toka tsy sano kitihana ireo mety atahorana na mety tsy naomby na koa manaratsy endrika ny fitondrana aza. Ministra sivy no niova ka nisy ny efa niala ny alony fotoana tahaka ny Brice Randrianasolo, Imbikerylaza, Hajo Andrianainarivelo. Samy nesorina tamin'ny toerany ihany koa ny ministry ny fanatanjahantena Hawel Mamodali izay solombavam-bahoaka no tendrena ho ministra. Everina fa azo ny fandaminana sy miverina fotsiny amin'ny maha-parlemantera azy no antony. Dia hoy ny mpaneho hevitra hoe antony roa no antony raha ny fijery na eva ty amin'ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara. Na misy ny zavatra mampifamatotra an'Andriamatoa filoham-pirenena amin'ireo olona izay efa nandrafitra tany aloha io gouvernement io sy ny hafa izay natsona zany araky ny teniko teo sy ny efa tao tamin'ny farany teo nefa ohatra ny tao tsy azo esorina mihitsy dia voapirofo zao fa tsy manana le atao hoe marge de manœuvre na latitude intsony zany filoham-pirenena zany, voafatotra zany filoham-pirenena zany fa ny fanontaniam-petraka hoe inona maha voafatotra azy miaraka amin'ireo olona ireo. Zay aloha anankiray. Faharoa mahakasika an'le hoe tsy manan'olona ve misy ny olona fa tsy mety intsony hiditra sanatria iray tsy kombakomba na hiaraka amin'ny ekipa hita fa ho resy dia aleon'ny olona tsy miditra satria tsy miova ny toe-tsaina, tsy miova le fomba fanao fa ny olona maro manam-pahaizana eto amin'ity firenena ity na ataoko hoe avy ao anatin'io vovonana io ara fa tsy misy mety hiditra intsony ny aoko nefa tsy mety hivoaka. Dia araky ny teniko teo hoe tsy ao amin'le filoham-pirenena intsony le finiavana androso sy tena hoe hitondra n'le firenena any amin'izany fampandrosoana zany. Ka malelo milaza aminareo fa raha zany filoham-pirenena zany dia mendrika azy keo satria akoatra ny rehefa nitsakitsahana zany lalam-panomrenana ny fanesy dia tsy mendrika azy itsony ny hitondra ny firenena fa ampy zay izay atao hoe fotoana taona vitsivitsy nampidirany kizy an'ity firenena ity ka ny tokony hoeritreretin'ny mpanao politika ary tokony hirosona amin'izany conférence nationale na concertation nationale zany dia tokony ho tafiditra ao anatin'izany zany akoatra ny fandiniana lalalam-pifidianana, akoatra ny fandiniana ny resaka hoe fandimbiasam-pahefana tsy misy lonilony sy kakay fa amin'ny alalan'ny fifidianana madio ihany no andraisana ny fahefana eto amin'ity firenena ity. Ka dia raha ny zavatra tokony efa hoeritreretina dia izay hoe déchéance ny filoham-pirenena izay mihitsy satria araky ny teniko teo tena efa miplafonina izy tsy manana tsy afa mihetsika intsony le filoham-pirenena. Marina mihitsy izay voalazan'izay any amin'ny tsy mivonto no manaintaina araky ny fitenin'ny tanora. Raha no heverina fa hoesorina ireo ministra niteraka resabe sasany tahaka ny Tinuka Roberto dia tsy izay no nitranga fa naverina ho ministry ny tanora. Matoa nesorina tamin'ny fanatanjahantena dia tsy naomby. Tsy nisy tao anatin'ny 80 taona izany hoe nesorina dia averina afaka fito volana. Tsy sa nesorina na tsy naomby sy nanalabaraka ny fitondrana aza ny resabe mikasikazy tamin'ilay valizy nisy kodiarana. Nanahirana ny fitondrana hatramin'izay ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ary na ireo olony TGV mapara aza misy tofoka aminy saingy malaza ho isan'ny atahorana amoaka dossier ka tsy voahozongozona ao anatin'ny gouvernemanta. Na dia efa niteraka resabe aza ny alohan'ny fivoahany izao gouvernemanta vaovao efa nitota izao ny endriky ny katrano antrano ao anatin'ny ity fitondrana rajoelina ity dia tao rano natondraka andamosingana izany. Na alasa sainany mpanara-baovao ihany koa tamin'ny reniny hoe vadina rojony aina Ranaivosoa Andriamaoly mpikamba ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana na ny HCC dia izy Dina Andriamaoly sekretera jeneraly eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Mbola voatendry ho ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana indray ihany koa ny sady ministry ny fitsarana
ny mpisolo toerana teo aloha sy izay laramampy izay vadiny filohany voamera misana ny fifidianana amin'izao fotoana izao na ny genie Dama Arsène mialalina trany ankehitriny ity resaka ankehitrana trano anatina fitondrana ity taoriny ireny fivoan'ny lisitra ireo mpikambana vaovao inanivon'ny governemanta moa dia efa betsaka sahady ny vaovao ny paritaka manoloana ireo mpikambana vaovao dia mivoaka ihany koa ny fampafantarany filohan'ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara sampana any ampitan-dranomasina na ny RMDM diaspora fa vadiny zany ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahanteny Tinka Roberto ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Vina Orléa isan'ny voaresaka tamin'io ny diplôma n'ity ministra ity hoy mantsy ny fanazavana hoe zareo nefa tsy mila mianatra manao vidy diplôma fotsiny de mahazo postana ministra zara fa mianatra mandainga ao anaty CV io le ministre ny environnement io tompoko tamin'ny 2016 izy no nanao 2017 izy no nanao master 2 de lazainy fa teo izy de fa niasa tany amin'ny environnement ony ministère ny environnement taty France so de le stage natao de lazaina fa expérience professionnelle eny marina fa expérience professionnelle stage fa raha stage kosa ve ny andehanao ataonao expérience na ministre tena mba ataovy sérieux ty fiainany ty maniraka ny olona andeha hividy diplôma sy andeha anao iny ty andeha hivarotenany andeha ataonareo asa satria izay sisa ny fivelomana eto izay no zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny isany efa nampametra-panontaniana maro anefa tetsy ankilan'izany ny antony tsy asa iny filoham-pirenena nikitika ny ministra Tinka Roberto indrindra taoriny ny skandala nataon'ny faranteto tamin'ny resaka valizy misy kodiarana sy ny tsy fasahiny rajoelana nalay ihany koa ny ministra ny serasera ary ny premier ministra ankehitriny izany dia nampiana trotraka indray ny fahavoazana efa mahazo ny firenena ankoatra ny mahatanora eritreriny azy izany dia manampitrotraka io resaka nambara ny ramatofa ny Irso Erinaivo io tena fanabadona vahoaka ny zava-misy dia ho iantrany ny vondrona parlementaire tima hoe ministra efa tsy naomby ihany no aisa-ketsero ministra tokony asorona efa ela mbola eo ihany ministra efa nesorona dia naverina ndray zay zany voalohany tsy manan'olona izy ary tsy mahatoky olona hafa intsony ny faharoa koa zany ao anatin'izay dia misy zavatra ny nampifamatotra tao zavatra ny rahana hafahafa tao dia matahotra analan'le ministra satria so dia mivoaka daholy ny zavatra nafenina rehetra ao anatin'izany zay nataoko hoe lasa kilalao anjaza ny fitondrana ny raha-pirenena eto Madagasikara ka aminay zany dia nahoaiza ny gouvernement zay misy amin'izao fotoana zao dia gouvernement tsy mahavaolana io o gouvernement tsy mahavandro fahasanana ny olona io sy ny fantranony olona io gouvernement tsy ampena ny vidim-piainany zany io gouvernement tsy amiasa maritra ho an'ny olona zany io gouvernement tsy ampena ny facturany jirama sy anafoana ny délestage rariny raha mbola mitazona ny teniny amin'ny fitsipaham-pitokisana ireto solombavambahoaka ireto ankoatra ireo efa voalaza ireo mantsy dia roa no ministra hanesorona tamin'ny 5 ny volana aogositra 2024 izay tafaverina ao anatin'ny gouvernemanta saingy ampisahanina andraikitra hafa ny ray efa ministra tamin'ny teteza mita tafaverina ho ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro kosa Andriamatoranjato Toelina Roland izay efa nitana izany toerana izany tamin'ny andro ny teteza mita piasa ambony teo anivony Air Madagasikara izay isan'ny fototra na tonga ny Air Madagasikara fahity ankehitriny io hatramin'ny teteza mita dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena amany olany tsy fisina rano ny fahatapahan-jiro ny fidangan'ny vidim-piainana sy ny olan'ny firenena ve ny fanovana sy ny endriky ny gouvernemanta ankehitriny sa natao fampitoniana ara-politika sy ny avoky ny namana hafa fotsiny mba hitsentsitra indray fa ahoana mariny ahoana mariny